Araka ny fanatsidika tamintsika teo dia niona tetsy Antaninarenina tetsy amin'ny birao fiasan'ny ministry ny indostria Andriamatoa Jules Etienne, ny ministre Jules Etienne sy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny MIGA mazava ho azy ny mahakasika ny famoronana asa ho an'ny vahoaka malagasy izay isa fa latsaka ankaterina amin'izao fotoana izao no isan'ny nifantohany diniky ny rotonta toy izao manaraka izao ny fanadihadiana mahakasika an'izay. Asa manodidina 5 metsy no eritreretina ho foronina ao anatin'ny 5 taona amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny sehatry ny indostria sy ny fampiasam-bola eto Madagasikara. Hoy Andriamatoa Jules Etienne, ministre ny indostria, ny fampandrosoana ny orinasa madinika sy ny sehatra tsy miankina. Raha nandray ny délégation'ny agence multilatérale de garantie na MIGA izay notarihan'Andriamatoa Michel Wormser, filoha-hevitry ny MIGA, rantsana iray ao anivon'ny banky iraisam-pirenena ny tena ny tetsy Ambiraony etsy Antaninarenina. Zay zany resaka iteto hoe mba misy ny confiance amin'ireo investisseurs teo vao tonga tsika mba anangana orinasa vaovao na miaraka amilona ny orinasa fipetra sisy takina fiaraha-miasa ihany satria io zavatra io zany efa misy eran'izao tontolo zao raha mipetraka eo le MIGA io avy dia fantatry ny investisseur hoe misy ny assurance ny volana zay hodiriny aminy ka zava-dehibe zany ty ho an'ny entrepreneur ho an'ny secteur privé sy ho an'ireo Madagasikara satria mety ho avy amin'le inona moa zany promesse ny président satria raha miverinareo dia tonga ny création d'emploi araka le resaka io le 500 000 emploi zay tratrariny. Naharitra ora resy sasany ny fionan'ny ministera sy ty ratsam-bangaika ao anivon'ny banky iraisam-pirenena ity. Nanamarika ny fotoana ny dinidinika ara-piaraha-miasa teo amin'ny rotonta. Fotoana nahafahan'ny ministera namelabelatra ny hivinam-pandaharanasany.